Rehefa niato nandritry ny roa taona no nivalana aretina Covid-19 ny festival Doni Nosbe dia nankalazaina indray izany ary namarinina tamin'ny alalana carnaval namakivaky ny tanàna ny fanombohana ity andian'ny faha-7 amby roapolo ity. Andeha arahintsika ny fanadihadiana. Afalina no nadraisan'ny mponina ny fanokafana ny festival Doni Nosbe atao amin'ny kianja Amotovanior Elville Nosbe Omaly etsika izay itoy hatramin'ny fadimy ny volana Jona 2024 rehefa niatona nandritra ny roa taona ny festival nohon'ny Covid-19 dia niverina no karakarainy indray ary carnaval namakivaky ny tanàna ny Elville Nosbe no noentina nanombohany ity andiany faha-7 amby roapolo ity tamin'ny taona 396 ny andiany voalohany ary ny festival Doni no anisan'ny festival azokiny indrindra aty amin'ny ranomasimbe indiana sy eto Madagasikara. Ny festival Doni natao ampivoatrany tanora, natao fanaboahana ny talenta, anisan'izay kolontsaina samihafa, fampianarana, hira, tsinjaka, fanatanjahantena. Hidramadrama, moreno, zay manambara fa festival Donia etsika araiky miavaka amin'ny festivaly eran'ny Océan Indien. Fety ho an'ny tsisy bebe zegny, magnano fety sambatra atsika jiaby. Vive Donia, vive Nosbe! Nampahafantarina teto ihany koa ireo mpikambana izay mpanomana sy mpikarakara ary mandrafitra ny festival Doni sy ireo nahazo voalohany tamin'ny fifantsanana nandritry ny misa tao anatin'ny faritry Diana ary ny filombonahitra ny mpanakanto sy filombonahitry ny festival Doni. Azo billet d'avion mandroso miverina Nosbe La Réunion ho an'olon-droa anatin'ny tarika izay mahazo voalohany amin'ny fifananana carnaval izay natao tamin'ny fanokafana tamin'ny andro voalohany.